fampianatra mafeny informatika avanjato isan-taona no mivoaka eto Madagasikara raha ny antotanisa ofisialy navoaka ministera amin'ny fampiroboroana sy ny fanovana Aitor Kazimirindra ny poitra sy ny fifandraisan-davitra tsy ampy mihitsy io antotanisa io antony irison'ny fanjakana amin'ny fanohanana ny université miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana amin'ny alala minisitra tanjona ny amin'ny tombo avoroeno izy io ny sekretera jeneraly ny ministera ny fampiroboroana sy ny fanovana Aitor Kazimirindra androany nandritra ny famoahan'ireo mpianatra andiany enika sy ambinitsoa androany tetsy amin'ny anjerimanontolo mpianatra fito amby dimampolo menadahy reto nivoaka ireo izay mafia manokana ny informatika ny cybersécurité intelligence artificielle fanazavana fantatsika tsara hoe ao anatin'ny vision fanjakana amin'ny resaka momban'ny transformation digitale zany dia ilaina be ny resaka capital humain satria zany ao anatin'ny développement numérique izay ataontsika io dia mila ny formation sy ny développement le capital humain zany dia anisan'ny zava-dehibe ho an'ny fitondram-panjakana ny manotrona sy manohana ny sorte de promotion amin'ny resaka teknôlôjia itony satria ry zareo reo zany dia andeha hiasa any amin'ny administration andeha hiasa any amin'ny ataontsika hoe entreprise privé zany anao ny resaka transformation digitale sy ny développement numérique mba ahafahantsika manatratra tsara hoe i Madagasikara dia anisan'ny destination anankiray ao anatin'ireo anankidimy aty Afrika amin'ny resaka fampiasana ny teknôlôjia.